Iray vola fanadiovana izay arana Monsieur Amir samby tanana eto Betroka Jadritsy mitondra fanazavana Monsieur Amir voalohan'ny fikambanana viza be. Naresadresaka fiveta tanakofania. Ao moa tena mbo sisy dikany tsika ato par rapport amin'ireo tanakofania. Agnatina dimampolo ny fiaigna mbana tanakofania ao. Boka amin'ny travaux ary jusqu'à ambony aty. Mbola mifandiniky mikasika an'io dia somary taratara fa ialagnitsika anareo ray aman-dreny izay miharika tapony roa nampiamby anareo. Retsika moa zany tamin'ny fametasam-boadiny maire igny hoe fanolotagnana ny tegnako sy ny commune urbaine ny Betroka zany amin'ny fagnadiovana tanàntsika. Araka ny teneny hoe tsika tokony mila sarotiny, tsika tokony mampandroso tanàntsika zay moa hanampy antsika boka ambadika agny. Fa raha hiambin'olo boka Antananarivo agny tsika handeha hanao an'io dia raha tsy hisy. Moa zany jaroko amin'ny commune moa zany monsieur le maire zay topo-kevitra hoe nangataky ataoko hoe fagnampiany torotagnana avy aty amin'ny tegnako na dia tsy mitovy fomba fijery politika zay mirahalahy. Satria raha natao moa zany tamin'ny fifidiana député igny sy nanohana efa nanohana deuxième liste Pelez igny. Natao fifidiana maire nandatsaka ny Ramose José iafa iaho sy nanohany Gigi aho. Nefa rehefa lany maire izy fampiresaka zahay roa dia fampandrosoa tanàntsika zava-dehibe fa tsy miatrika politika. Dia fara moa fagnometagna zahay roa andao tsy hijerevantsika politika raha ty fa andao tsika mba hanao zay kely vitatsika mba hametraka tantara ho ny tanàntsika io. Dia nagneky moa ny tegnako ary angaviako anareo fokon'olo mba hanao ohatran'izay koa hoe aza hijerentsika couleur politika ny hampandrosoantsika ny tanàntsika fa andao tsika efa mimetagna. Rehefa avy ny fifidiana mety samy manana olo toagnatsika tsika, samy manana olo tiatsika tsika fa rehefa vita ny fifidiana andao tsika mba hampandrosoa ny tanàntsika ty satria ty hitambarantsika aby ty. Dia misaotra an'izao ataoko hoe famarina ny antso zay nataonareo andeha hanonjo raha zao fa dia handeha ny asa fagnadiovana. Zay mahatonga anay miaraka amin'reto atao hoe responsable amin'ny commune mandeha miody manao tory eraky ny tanàna mba mila mahita maso hoe aia dia fako tena misy fako mivangongo aloha voalohany ny andeha ataontsika diovitsika. Dia avy eo moa hitatsika ao zay fagnadiovana tsikelikely ataontsika rehefa vidina zay raha zay. Ary araka ny teneniko rehefa voadivitsika aby ny fako aby aby reo dia hasiany fifaninanana izy io mety tsy haiko na indraiky isatao na indroa isatao. Misy komity zany na io asa ataontsika misy komity hagnara-maso an'io mety misy solotena avy aty aminareo volotany agnatin'ny komity dia misy solotena avy agny amin'ny commune dia hisy solotena koa avy aty amin'ny ekipako dia mety hisy solotena fokon'olo zany ao magnenty koa ty ho diovy madio marina ve ty sambo tsy madio ohatrohatran'izay zany gnanaovantsika anazy. Dia rehefa misy zany fa avy tany le fagnadiovana rehefa avy fotoana anaovanay tory zany magnenty hoe ia le fokotany madio satria mba misy mari-pakasitrahana ho amegna andreny zay fokotany telo madio indrindra zany amintsika eto. Tsy haiko na indraiky isatao tsika hanao an'izay, tsy haiko na indroa isatao fa hataontsika an'izay izy amin'izay mba ahafahantsika mandray andraikitra.